Araka ny fanambara teo moa zany a dia tsy atao androanty a dia fampahafantarana momba ny riankanto aja sy rakemby fa eo ihany koa ny fanandratana mpandrara vaovao eo amin'izay sehatra ara-kolitoraly izay io faniry a izay izy no handray an-tanana ny fikarakarana ny seho voalohany karakaray zany ty seho izay hoentina amin'ny alarobia fa 14 ny volana desambra ty amin'ny roa eto amin'ny CM de Laka Analakely dia menana azy angamba ny filazana fofoiny momba ny lokoro izay hetsika efa nolazaina toy izay. Ao anatin'ny hetsika lokoro zany a dia ahitana teatra, antsatonokalo, dia, parcours sy hira. Dia ny fidirana amin'ny atao amin'ny hetsika ao ataonay zany dia misy sarany 2,000 ariary. Ny fivarotana ny tapakila fidirana zany dia eo amin'ny fidirana eo amin'ny vavahady hiditra amin'ny CM de Laka Analakely. Ny tena ampelay lokoro zany a safidiny fo sy adalany fo. Misy boky izay navoakan'ny rary riankanto aja sy rakemba talohan'ity hetsika ity dia izay no hetsika melohan'ity zany a dia ohatrany hoe namaranana ilay lokoro zany nentina namaranana ilay hetsika teo aloha sy ilay fitantanana teo aloha ampidirana ilay fitantanana vaovao. Ny tena antony dirako tanatin'ilay sehatry ny fitantanana sy ny sehatry ny ara-kolitoraly zany a dia betsaka ny tanora ankehitriny a vita fianarana nefa ny tsy manana anton'asa marina afaka ho ataony dia nefa koa zany nahita hoe za tanora afaka mampiditra an'ireo ankizy ireo a ao anatin'ilay hafa miasa zany ohatrany hoe hanangana sosiete kely ho an'ireo ankizy tsy manana asa zany a.